Bola janony eo amin'izay taranja tennis zay antsika fa vaovao eo anivon'ny fédération kosa fantatry izany zao fa dia andray anjara amina lalao iraisam-pirenena isika malagasy. Ny fifaninana ho an'ny Fed Cup amin'ny vehivavy sy ny Coupe Davis amin'ny lehilahy moa izany no andraisan'ny Madagasikara anjara amin'ny taona ity raha ny filazan'ny filohan'ny fédération-ny Teratranjatey Andriamatoa Atsialiva Rajobelina dia any amin'ny volana May any fetombon'ny volana May any no antanterahana izay fifaninanana izay ary dia nambara ihany koa fa dia hisy ny fandraisana anjarandreo mpilalao malagasy mila ravinahitra andrafitra ny ekipa pirenena. Amin'izao fotoana zany zao dia miomana amin'ny fandefasana ny ankizy ny mpilalao antsika no Fed Cup ho an'ny vehivavy sy ny Coupe Davis ho atao amin'ny volana May. Ny Fed Cup dia manomboka ny semaine ny 20 May eo zany any Moldavie. Dia efa vita ny test de présélection teto Madagasikara ho an'ny vehivavy hiatrika indraitsika eny amin'ny an'ny lehilahy fa telo zany ny expat vehivavy dia iray ny avy eto an-toerana dia ohatr'izay ihany koa ny an'ny Coupe Davis ho atao any Egypte. Telo ny avy any ivelany dia indray ny avy eto an-toerana. Efa fantatra daholo ve zany ireo mpilalao any ivelany izay andrafitra ny ekipa pirenena malagasy? Mbola tsy fantatra satria efa voatondro ny capitaine d'équipe amin'ny Fed Cup dia Natasha Randriatefy, ny amin'ny Fed Cup ny ariny amin'ny Coupe Davis dia Rija Rajobelina. Anjaran'ny kapitaine zany no mametraka sy hoe iza no safidiana ao anatin'izay ekipa mameno ny anankitelo expatrié. Ary raha ho an'ny faninana eto an-toerana inona zao no atrehan'ny fédération? Manomboka amin'ny volana May ity zany ankoatran'izay mety ataon'ny ligue dia efa hisokatra ny tournoi double izay classement tafiditra anatin'ny championnat national ny double mihitsy izay anomboka amin'ny efatra volana May ny championnat double eto Madagasikara zany.